Bosco ny manolotra anao amin'ity ality ilay tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe io maniranao mahasambatra tantara nosoratany Randriana Arvelo Marcelin. Velomny Rakoto, Niravo, Sinezy, Arfaly. Naira feo tovy razana mamonjy. Nanatotosa Nuno Rakoto Malala. Vita ihany aloha fanompo-pirenena atao amin'ny tafikako. Hitady asa aloha ka rehefa tsy mahita dia amorona asa ho an'ny tena. Zany zao mitarikitra tsara indrindra. Mamorona asa ho an'ny tenany fa tsy mihatehatra amin'ny asa omeny ny fanjakana fotsiny. Hoadray marina. Hitako ny hevitra. Anatona ny dada Torajonona dia engavy azy mba handray asa ho aminy satria to manana orinasa fikojakojana fiarakodia ny Tsimbazaza izy ko. Dia zany zao zavatra iainako raha dada Torajonona. Tsy manana asa ka hitady asa ty aminao aloha mandra-pahitako asa tena saza ho Ay ve zany ka zao sia tsy misy olana mihitsy zany fa afaka andray an'se asa tamiko ahy kanefa songa kosa dia anome karama be ho an'se aloha satria se mbola vao iana-drara fa manetoka an'se kosa nefa fa tsy maintsy hiakatra ny karama an'se arakaraka ny fahaizan'se an'le asa kosa nefa dia misaotra betsaka ary dada to fa tsy ho adiniko mandrakizay zao zavatra ataonao zao ary mahazo matoky ianao fa ezaka andreo manalina mba hampiroborobo an'ity orinasantsika ity ka hoe mahirin'ny olona fa tsy haniry olona. Misaotra an'seny amin'izany aloha fa dia miankina amin'ny fahavononana sy ny fikirizan'se ihany no ampandroso ny asa mazava ve aloha zay milaza an'se ihany fa tsy misy asa ambony sy ambany zany ny fanajana azy ihany no zava-dehibe. Rehefa mahay asa tanana dia tsy very mandeha amin'ny fiainana ry matetika mantsy ny tanora ankehitriny no mihavon'asako tsy asa raha tsy asa barao na asa mpanjakana hany ka leon'ny salamy renireny sy mivoaka zava-mahadomelona ary ny hafarany aza dia mangalatra ka tafiditra ny amponjy tandremo zany tena marina zany voalazanao zany ry dadatoa izay tokoa mahavony tanora ankehitriny na alana vavy miavinavina sy mifidifidy asa dia tsy asa raha tsy hoe asa mifanaraka amin'ny diploma zay ananana. Tena marina voalazan'se fa betsaka ireo tanora miavina asa fa na dia anao asana mekanisien toy izao zany dia tsy mety anao zalahy satria misy menaka ono fa asa maloto zany aneny mahavoan'ny zalahy efa nisy tanora vitsivitsy teto saingy lasa zalahy fa tsy tamany aleon'ny zareo no renireny fotsiny heniko ka nataon'ny vazapanjana tany zay tsy itiavan'ny malagasy ny asa tananotra ny tonona hoe ny zavakanto malagasy zany mihitsy sia nizariny tamin'ny asa barao sy ny asa mpanjakana dia amin'izay tsy manana saina tia karokaroko tia ka tsy afaka ny aloso mihitsy tena lalitra iny se zany ka izany mihitsy ny tanjon'ny vazapanjana tany ataon'izay tsy anananao toetsaina tia karokaroka ka amin'izay anao dia tsy afaka androso mihitsy ianaoko dia ataony ndraiky tapisaka ao an-tsainao fa ny asa barao sy ny asa mpanjakana ihany no asa ambony zay mihitsy zany efa milaza aminao rehefa mahay asa tanana se dia tsy ho very mandeha novina mandeha fotoana fa tsy reo hoe tsika aloha no fifanarahana rakasa amin'izay mba tsy sy ny olana amintsika mianaka no avy any rinaniko tena marina zany voalazanao zany ry dadato fandoa ary mandeha tokoa ny fotoanako ny asa atao rety mbola betsaka hatramin'izao aloha dia mandeha atsaka ny siandava ny asa tiako koa moa le asa ka mampazoto any manao azy inona koa moa no atao io fa zara aza mba misy asa atao mba hivelomana fa nangom-bola aloha mandritra ny roa taony
ary orinan'izay vo eritreritra niaka vady amin'izay. Tsy maintsy andinika tsara aloha amin'izay vehivavy alaina ho vady satria zay hita rehetra hono tsy miendrika ho vady fa fomba ny endry ny manadiady ozy ny tonikirana mpanakanto izay. Misy mantsy ny vehivavy sasany no mifidifidy ny asan'ny lehilahy ka raha vao hoe mekanisena gardena mpandrafitra dia asa ambany amin'zareo zany. Erzosianina sy ry marianina za moa raha ny koty azy dia nilaza zareo fa zay mekanisien ve ho ny asako dia hitory fitiavana aminy a. Tsy fantana nefa fa ny tena lehilahy tsy mba bokery taona ka tsy maintsy tafiteny foana izy amin'ny fiainana. Aleony miasa fa misy fiarakodia iray tongo te. Tsy maintsy hanamboatra ny kely fa ny andro koa fa manomboka ao ariva sahady. Tena mba mahafinaritra sy ny tovovavy izany a. Mifampitompotampoka amin'ny masona ireo dia mifampitsiakely. So dia zay raha le atso hoe fititsela-baratra na hoe coup de foudre raha ozy mivasa. Aleo rahana fa so dia tsy kisendrasendra zao a. Mety ny tovovavy iny no anjarako. Ary avy nianatra izy zany dia andeha hody. Lalana iraisana ihany ve tsy aloha miaraka sady amin'izao koa nge tsy milamindamy manontany. Ny andro koa efa manomboka ao ariva raha teo. Ohatray marina. Ary tena nanaraka avy ao aoriana ilay tovolahy mifampitsika tampo teo. Mety mipetraka aty ampita tafika koa zany iny matoa aty ny lalany. Manao ny ianao mademoiselle. Azafady mba afaka miresaka aminao vetivety ve? Zany hoe lalana iraisana ihany. Samy mipetraka eny antsimitsimy ihany raha tsy diso a. Manao ana? Fa iza moa ianao? Ahoana ny ahafantarako fa olona tsara ianao na olon-dratsy? Za ve dia hiaraka aminao fotsiny amin'izao? Marina aloha voalazanao fa tsy fantatra marina tsony aloha mamantatra ny olona tsara sy ratsy amin'izao e. Matetika aza ny olon-dratsy ohatran'ny mpangaro-posy indray miaingo be. Ary eo no mahavony tovovavy sasatsasany. Sy dokany haingo ety ivelany fotsiny ka sendra ny mpangaro-posy. Zany tokoa satria efa nahita toety zavatra ohatran'izany aho. Nahita ny haingo mamirapiratra ilay tovolahy dia baboka nanjo taty aoriana vao fantatra fa ay izy tsika mpangaro-posy. Ka zay nge efa nilazaiko taminao fa mandrainga amin'ny fitsarana ety ivelany indraindray e. Aronao raha tsy madiso? Avy aiza moa zany ianao io? Avy ny asa dia andeha hody eny Anosizato. Ay eny Anosizato ianao no mipetraka? Za indray eny ampita tafika. Fa aiza zany ianao miasa raha tsy madiso ary inona ny asanao? Miasa amina orinasa mpikojakoja fiarakodia e. Asa tsy dia makaiza loatra fa tsy mahita aloha dia mifikitra amin'io asa io aloha fa aleo nina kely toy izay mandro fotsiny fitenenana. Sady sarotra koa nge mitady asa amin'izao fotoana izao ka zay hita aloha dia atao fa aleo miasa toy izay mangalatra ko. Sady tsy misy anome fotsiny efa tsy maintsy miasako. Tadio fa manam-pahaizana be aza tsy mahita asa atao zao fa mipetrapetraka fotsiny. Mitanonandro zay izy amin'ny fitenenana. Tena marina mihitsy zany satria na dia za io zinge mba nianatra ihany fa tsy afaka nanao hatramin'ny farany. Dia zao sisy e. Fa nanina raha nanao fianarana hatramin'ny farany? Nareo zany mora kivy amin'ny fiainanako. Sa tsy manam-pinoana? Tsy hoe mora kivy na hoe tsy manam-pinoana fa maty tampoka ny dadanay dia tsy afaka nianatra tsony ana dia hoe mbola nazo tianatra azy dia tsy afaka nakaiza tsony. Ay ve mampalahelo zany tantara zany. Aza kivy fa mahereza e. Mbola afaka mezaka foana fa ny tena lehilahy hono tsy bokery taona ozy amin'ny fitenenana. Misaotra betsaka aloha amin'izany teny fampaherezana zany fa dia hery lehibe ho ato koa zany. Zay aloha mombamomba e. Fa hono raha tsy mahadiso. Ianao izy zany zao mba avaiza. Tsy efa nolazaiko taminao teo moa fa Jabary sans Fanjaleha aloha ny anarako e. Mianatra momba ny didy Amandalana eny amin'ny oniversite a. Raha ny fandriko dia naompy tsara raha sitrapon'Andriamanitra. Satria izy ihany moa mandahatra amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona eto taniko. Sambatra ianao afaka manohy fianarana. Tsy ritanao kanefa moa tsy afaka makaiza. Raha ny marina aloha dia ny tovovavy toa anao zao mihitsy ny tiako. Fa zatakatra ihany ako raha hoe tory fitiavana aminao noho ny tsy fitoviana ara-pahaizana eo amintsika kanefa noho ny herin'ny fitiavana moa dia
voatery amboraka ny atao bokony. Tiako ianao ry Fantsa fa raha vao nahitanao voalohany aho tonga dia raiky piti taminao a. Tiako ianao ry Fanjaliaka vonina ny akavady anao. Aingana loatra izany famborahanao fitiavan'izany a. Avelao aloha mba hanjinika kely. Iza moa mahita na manambady ianao na ny sarabady. Sa efa mativady ka mitady ny osolony? Tsy mbola manambady fa mbola vao mitady an'izay tolatezana ka ianao ny atefany faniriko ka manatena mba hahazo valy mafapo avy aminao. Aleo fa rapitsika miaona dia meko valy mafapo ary ianao e. Eny ary dia manatena valy mafapo avy aminao fa dia misaotra melo fa mahafinaritra ny fiarahana. Eny ary fa dia rapitso indray izany. Dia mametra beloma ho an-dram-peona ary dia rapitso indray. Somary aingana loatra aloha iny famborahana fitiavana tamin'ny Fanjalia iny fa na izany ary aloha velesina ny vidy dia mbola mafana saotara loatra. Za kosa aloha tena tia azy. Zay le voalaza ny dadaberasolo hoe na hoany na tsy hoany dia atao ihany. Ararotona ny fotoana fa ny valala ny tsindromandry ambavady. Aiza indray mahita tovovavy sady tavy ny volony ohatran'ireny. So lasa ny zalahy io raha mianahany aoko. Fa ny olana fotsiny izao dia izy manam-pahaizana be noho izany. Kanefa moa rehefa samy tianina moa ny olana e. Miankina amin'ny anjara koa nefa rehefa anjara dia tsy maintsy tanteraka foana e. Se maraina indray ny andro dia asa aloha. Tsy maintsy hanga maraina fa be asa indray androany satria fiarako ditelo izao no tsy maintsy hovitaina androany. Mahafalifaly aho dia androany ny fotoana mirabary sy ny Fanjalia. Tsy andrika iry izy ahatongavany ndariva no ahafantarana ny valiteny na eny na tsy. Mehitra amin'ny 2 andro any dia mirava amin'ny 5 ariva. Andro any tokoa moa fotoana amin'ilay tovolahy tsoina hoe Ralanto. Izy aloha tovolahy tao mahafinaritra e. Sompiainana. Fa ny olana dia tia. Za tovovavy manam-pahaizana be ity ve dia hiaraka amin'ny tovolahy tsy dia manahoana loatra. Ny tovolahy toa Andririvo ireny izao no mitovy sarangamiko sy mitovy fahaizana. Izy koa moa efa nitory fitiavana tamiko ary efa tapa-kevitra izay fa hanoro-tokantrano. Kanefa tato ato izao dia tsy hitako intsony izy. Asa na lasa any amin'ny faritany anga. Aleo any aloha momba an'iny fa hita eo ihany izany amin'ny manaraka. Vita indray aloha ny asa avoany. Fiarakodia eo amin'ny 10 eo vita androany. Eny e, tsy dia nisy asa sarotra fa madinidinika fotsiny ohatran'ny hoe fikojakojana fiarakodia. Manolo menaka, manolo bozia sy ny sisa. Fa mahafaly dia androany no manao fotoana amin'ilay tovovavy iny e. Asa zao izay valiteny na hoe na tsy. Fa izy kosa aloha dia tovovavy sady tavo ny volony. Tena babiny avy hatrany ny foko raha vao nahita azy a. Tovovavy ohatran'ireny mihitsy mantsy ny heriko hatramin'izay. Ndeha aloha iomakomana amin'izay. Aloha ahorona ny fitaovana dia hanidiny garazy fa efa hariva ihany koa ny andro. Manahoana Fanjalia? Manahoana? Inona ny vaovao? Tafahoana indray tsika? Dia tena tsy androko mihitsy eona laminao androany. Zany? Satria mba iresadresaka amin'ny tovovavy manana endrika ohatranao izao. Izany indray fa ianao koa mahay mampiresaka. Ny anahy moa tia efa lalana lehako isan'androko zarako aza mba misy namanako. Zany a? Malahelo aloha raha ilaza aminao fa mbola tsy dia afaka manome valiteny mahafapo anao androany satria za mbola hanao fianarako. Sady mbola heritreritra kely koa vao hanapa-kevitra na dia izany azy aloha tsy mahasakana ny fiarahantsika izany e. Eny e, rehefa izay moa ny valiteninao tsy afaka makaiza moa fa miandry dia mbola manatena ny valy mahafapo avy aminao e. Eny e, fa afaka miaraka foana ny antsika rehefa hariva ohatran'izao ny andro raha tianao e. Tena mahafinaritra azy ny fazarako aza mba misy namana fa dia mbola manatena anao hatrany ary Fanja.
ka zay efa voalazako taminao zay nge ny antony fa aloha ilany maraka ny tokony ho izy tsy azo atao koa maimaika tsy faingana tao dianondro fa tsy maintsy diniana tsara. Izay mahavoan'ny tony vehivavy manam-pahaizany tony be politika loatra ka manahirana dia ataoana moa zany fa tsy maintsy miandry zany laralanto fampiasa ho adinikako dia zako moa miaraka amin'ny olona tsy sahazako ito ihany rangara anjara ary tralaseeritreritra be ianao zany fa ahoana sany ilay valiteniko teo ve no mahalaseeritreritra be anao? Ka tsy zany fa matetika mandeha fieritreritra ohatran'izany indraindray mieritreritra ny asa tampoka ka mialatsiny aminao indrindra. Ay ve zany no mahalasa sainanao everiko fa mibusy tsy misy ty aza ny andro anefa ty efa manomboka ho arifa hotaraiko eo teo antsika raha mitoy izao. Tena marina zany fa hotaraiko eto tsika fa tsy aleo ve tonga dia andeha tongotra dia mbola mazava ny andro sao dia hotara eto tsika ko izay mihitsy koa ny eritreretiko zay tsy ampita tafika ve tsy ho vita dia tongotra sady mba manantanjatena ihany keo amin'izay koa mba afaka miresadresaka tsika ny an-dalana eny ko ka ndao ary mandeha ny fotoana sady ararotina ny fotoana dia mazava ny andro. Za moa hitanao ihany firenenao zato mipetraka dia tonga aloha eny amin'ny tanàna dia mbola afaka anatitra anao eny ampita tafika dia hiverina modindray avy eo. Dia misaotra anao zany fa faly tokoa amin'izany noana zany fa tsy dia ny sakafo loatra koa fa manasanao aloha mba hiaraka inona lasopy azy amin'ry mpivarotra tsara lasopy ry andao nefa ho hitanao ka ohatran'ny sady dahiatraina sady misalasala hoe enao indray ve anao anasa fa zany tokony antoka an'izany ko tsy maninona fa ndao misy vola ty fa rehefa tsy misy ve tsy atehitra any aminao ihany andao ary tsy maninona fa hiaraka mandoa amin'izay koa mba misimisy ny sakafo hohanina sady mba nahazo vola kely tany amin'ny kliantsara fa na ihany koa nge za io zay mantsy le voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe zay mahazo maimaimpona dia tokony amin'ny maimaimpona ko ao ary ianao koa no mahampome mbolana teo zay niarahana izy fanja nifankaty tokoa zay hatramin'izay kanefa taty aoriana dia tsy nifankahita tsony fa mba anakaiza ary fanja ny tsy hita tsony mety lasa ny anatra ny andafy angambany izy koa moa mety tsy dia tena tia fa nataony fahanalana azy fotsiny ako tsy maninona koa zany fa milamina ny saika fa tsy nanao ratsy taminy pejy raha eo amin'ny tantaram-pitiavako iny fa mitoy ihany ny fiainana ny tovaviko nge marobe tsy anjara angambana izy fa raha anjara ve izy tsy fiteo ihany dia mitan'reto asy reto ny fa be asa ndray andro any ka mety arivariva vao tafody ko eny ary dia misaotra anareo rehetra mpiasa zay tonga nanoana ny antso aloha ny antony namoriko anareo aloha dia no ity orinasatsika ity satria mampandre anareo amin'ny alahelo lehibe fa voatery nakatona n'ity orinasatsika ity satria fa ahoana patron mamely tampoko ohatran'izany dia ho aiza zany zay madinika aza tapahanareo aloha ny teniko azafady aloha tsy miankina amiko fa namidiny tompony tamin'ny karana ny tany ka voatery tsy maintsy aly eto tsika afaka 3 volana mazava say aloha zay mahita asa zany dia omena tsodrano dia afaka mandeha izy tsy mpiasa mbola hijanona kosa dia mbola afaka mijanona ampiany mandra-patonga zay fepitoana azotsika jereny eo zay mihitsy ny tena mahavoantsika malagasy madinika raha vao misy orinasa mandeha tsara dia lasa mpanambola foana ny tany dia ho aiza ihany zany ntsika madinika ohatran'izao tsy misy mijery ny tombontsoan'ny madinika mpanambola fa ny tombontsoan'ny tenany ihany fa maninona nefa raha ny vidindra dadato ihany le tany dia tsy lasa nkarany eny efa niresaka tamin'ny rahakototompo tany ihany fa tsy nanaiky izy fa le karana mahasamy mividy avo 5 eny mividy ny valotana azy ihany nekeny dia mazava ho azy fa tsy maintsy namidy ngarakototanyreo mpanambola zany ny tany tena mampalahelo zany ko zay nge ho amin'ny mahavony orinasa malagasy raha vao misongotra kely dia misy misokatra aiza moa tsika malagasy no tafity raha vao misy mitady isondrotra dia atao zay alavo azy ka ny orinasa mivahiny ihany no manjaka tokana tsy maintsy mitady vahaolana amin'ny fomba reto tsika mba ahafahantsika mivelona
tena marina mihitsy zany voalaza ny fe zany ny afarany dia tsika malagasy indray ny tompony mankatakatony satria raha izao no mitoy a dia ho lasa mivahiny daholo ny tanosika ka zareo tompona andraikitra raha dadatoty samy teny amin'ireo vahiny fa mety tambatambaza ny vola be amin'ny sakosy dia mangina tsy samy teny marina zany dalanto zay no tena mahavoe ary zay no mahatonga ny firenena latsaka ka tenena ohatra amin'izao amareza zalary aza misy kivy aloha tery volana tateoriana dia tsy niasa tao amin'ny dadatorajonona tsony satria nikatona moa ny garazy mba azoko mivelo loatra ny olon-drehtra dia manao asa tselika ka miasa eny amin'ny client indraindray na miasa eny amoron-dalana koa mifampitady amin'ny mpitandro ny filaminana lavo zao satria voarara moa manamboatra fiara eny amoron-dalana anatsy mijaly ihany ny mpiasa madinika mety angamba dia amorona garazy kanefa nge dia tsy maintsy mila vola koa ny fananganana azy zany masoko ve manorosa zany manofy atoandro tena zay mihitsy ka tsy ro zay mpiara miasa fahiny very mitondra fiarakodia menamena tsara tarehibe ry dia nalery mihitsy ka ny famampanonoko laksonina aloha anatona no jerena raha izy marina oadray marina tena lery io ahoana raha lanto zay an'lesy tia nareo zany inge ohatra misalasala be ahoana ay ve ka rozety eno tena sakatsy fantareo tena mba marina tena efa tafita nge nareo zany fa ona nareo ve aloha ny tompon'le fiara samy patron ty fanana ny bandy tony rybainina zany ve eno tsy tazany langa le sipakely manjakely niaraka tamiko teo mihitsy rehefa misy le tiany vola dia mandeo azy ny zavadrehetra jereo na fa feno vola be ato anatin'ity sakosy ty io jereo na io zao adray olio zay eno tena vola reto taizaly ty nahitany lahan'ireo vola be reo kefa nylazaiko tamin'ny lahareny ihany zany ngelikefa ela nilaza tamin'la fa aleo a mitady zavatra hafa atao fa tsy mety ngelitio metehitra amin'io asa fanamboarana fiara io tsy maintsy mampiasa atodora teo tafita amin'ny fiainana arobainina ka zafady ary aloha hoe ahoana ka inona zany ny asa azo atao ozy alahy araky ny hevitra alahy nareo moa zany efa tafitako zao no teneniko alahy tady dio fa eto amintsika tsy misy fanjakana manampy vahoaka zany fa zay mahametimety ny fiainany jala-pitondra ihany ny eritreretiny ka zao raha teo tafititsika dia tsy maintsy miezaka ho an'ny tenatsika ihany eno ka raha tsy mahadisy dia inona ary zany ny asa ataony lahy amin'izao fotoan'izao ka mahatonga ny lahy ho tafito ohatran'io manao asanjolany mahatonga ho velona ohatra zao manenina tsara zany ko eritreretiny lahy fa raha tsisy an'io tsy efa maty ohatr'izay ny tenanay ao amin'le fikamananjolatsony hoe demonimeno iny misy ary rabarabasy ny lehibenay ao afaka telo volana eo moa zany dia efa zany misy olony toerany fa le rehefa somary razokonjokon'izay ihany ka izy io azavakeo amin'la tsara fikambanana matanjaka be io ka na dia hoe mpitandro ny filaminana aza dia sahirana mihitsy amin'ny famongorana ny fikambananjolay io ary tady dio fa isaky ny manafika izay dia mahazo vola eo amin'ny 2 million d'ariary eo raha kely indrindra zay ny anjarany tsirairay ary mahazo vola be nge lahy zany eno hitako moa le ty mahavidy anytony fiara avy be nytoniko azavakeo amin'lahy miasa eo amin'ny enim-bolana fotsiny dia efa mahavidy vamoatra an'ity dia mbola manana tahiry any amin'izany ka zao hoe ahoana ny fanapaha-kevitra lahy fa horesahako amin'ny deba raha ohatra hoe voniny alaka ary tady dinily ty fa tany fandalovany ty lesy dia hijaly fo ny eto ambonin'ity tany ity tsika mananjo iaina ohatry ny olon-drehetra tsika asahako amin'ny teny any laly ty rahalanto fa eto amintsika tsy misy an'izany fitsinjovana amin'ny maha olona zany any andafy rehefa tsy anasy alahy dia mahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana fa eto zany ahoana tsara aloha zany fa misy fitsinjovana amin'ny madinika fa lafy ratsy indray dia lasa kamy miasa indray ngery zala sasany satria na miasa na tsy miasa dia tsy maintsy mahazo fanampiana foany tonga amin'le fitenenana hoe mamboly voky sy mamboly voky na zany na tsy zany aloha nomba antsika le seritreretina fa aza mieritreritra zavatra afy zany lahy mahaso antsika aloha raha mba mahangobola maromaro azy lahy dia tsy maintsy lany rehefa tsy mandeha ny asa satria tsy maintsy mihinan-kanina ko dia zay nge mahavoan'ireny mpanao asa tanany ireny
ary tena fantatrelahy mihitsy ange izy zany e. Vainona aona moa tsy afantarako an'izany. Tsika angely te efa samy niarana asa atao amin'ny garazina dadatora jaolina daoly. Dia nahalala ny onjam-piainana ny fiainana mikasa madinika ny tenanay e. Marina tokoa lesy zany fa efa fiainana ny eny atsika taloha reny fa zao ialahy ty tafitabiako. Tsy misy mahory any latsony amin'ny fiainana. Ny vola makarena efa manana fa zay vehivavy vadiana sisa ny manahirana. Tsy manahirana zany fa tsy hitandrengely ty izay olaina vady azy. Satria lahy raha vao hoe manam-bola fotsiny dia efa manaritra na daoly ny sipa. Misokatokana fotsiny ozy izy le tadabe anay antsoina hoe tadabe radany zay dia folo lety manatona. Mampime koa zany tadabe anareo kabarany zany. eny marina aloha zany voalazany lahy zany e. Fa le sipa niaraka tamiko zay zao dia tsy hitako tsony hatramin'izao kanefa nge fa niaraka em-bola n'izay roa e. Zany ve lesy asa namieritretra izy fa hoe tsy tokony araka izay fa bandy mafy ady dia niala moramora izy nanao fialan'ny olon-kendry. ka zay voalazako tamin'ny lahy teo hoe tsy misy mahafantatra ny lahy rehefa mafiady lahy. Zay ny nataoko alahy hoe mizaha foana na hoanina tsy hoany ozy izy le tadabe anay rasolo zay e. Marina resy zany voalazany lahy zany fa eritreritra kely aloha dia anapa-kevitra. Fa zao rosy afaka tapa-bolana eo dia eno lahy mivaly tiniko. Eny ary fa dia manantena ny lahy fa mba olotra ny lahy tokoa no amin'ny fikambananjolanay. Sady lahako ngely ty efa tompony traikefa efa nahavita raharaha miaramilaka efa tsara fiofanana zany. Efa mahay mitambasy, mahay miady sy ny sisa lesy e. Zany hoe mila fiofanana kely fotsiny lahy dia efa tonga kalaza lahy. Fa zao aloha e. Aona raha efa fantatrelahy ihany fa tsy dia mandeha firy no niasa tamin'ity herinandro ty fa mba hampisambory roa hetsy ihany aloha dia averiko ny volany lahy fa karaha volany e. Zay ve izy roa hetsy lesy e. Tsy maninona fa averiny fotsiny volako fa amin'ny tapa-bolana zany lesy eto amin'ny fotoana. Hita n'lahy ihany fa ny vola tsy mampiavana araka ny voalaza ny dadabe anay ihany dia misaotra lesy fa tsy adiniko zao fa tsy maintsy averiko ny volany lahy raha vao mahazo oky ary bainina. Tena niova tokoa aloha ny fari-piainan'ny zalahy le fanaovana asany zolahy. Fa aza aloha tsy mahavita an'izany satria mbola mahazo vola amin'ny fahamarinana iny. Amin'ny atsimbohan'ny tavako ihany ny velomako fa tsy amin'ny alahelon'olona. Ny tanjoko dia tsy maintsy hanokatra garazy ihany amin'izay mba afaka mampiasa olona maromaro. Hitako marina ny hevitra. Izay le hoe ny alina mitondra fisainana. Anontany an'ireny orinasa mpampisamboly ireny dia azafaka amin'ny zareo ny tetika asako dia mino fa ampindram-bola ary zareo rehefa hoe mahita fa ara-dalàna ny tetika asako ka ho voalohako soamantsara ny volan'ny zareo. Tena mety zay ka dia hikarakarahazany aloha dia ho aterina ny birao amin'ny alakamisy zao. Tena lozy ty marina fa ay moa raha pitsy le fotoana merenana ny volany rosé kanefa tsy afaka mierina ny volana satria tsy dia nandeha firy ny asa. Zara fa nahita ny sakafo andavanandro fotsiny. Mampalahelo iny izy ty fa nilaviny le orinasa mpampindram-bola ny fangatahako. Lazainy zareo moa fa hoe tsy manana antoka sy tsy manana garazony ka tsy hanam-bola merenana n'le volany zareo. Araka ny hevitra nefa dia tsy fatoko isana madinika fotsiny tsotro zao le izy. Aleo ny momba an'iny eo fa tsy maintsy hikaroka vahaolana hafa indray fa tsy kivy izany fa ny fiainana mitoetra any. Ary izy ty miantso amin'ny telefonako ty. Loza dia ny Rosy ty miantso ty. Efa mihoatra ny tapa-bolana tokoa izay ny fotoana ny faharovana sy liriko. Lorangarasina fa zay aliany aliany. Alo? Izy zao azafady? Zay ihany lesy tia fa hoana ny tsy afantarana ny feoka Ay ve Rosy ihany tena mialatsiny lesy fa hoana aloha ny tena mitraka maninona zao raha nampandre tamin'ny telefonina fotsiny raha tsy afaka dia hoana ihany aloha le volana sambolona fa efa mihoatra ny tapa-bolana angelity ny fotoana merenana azy mialatsiny lesy Rosy fa nisy volana tenako azo zay kanefa tsy azoko raha ny marina dia nanam-pikasana ny indram-bola tamin'ny banky akinanjy moa indrisy fa nilaviny zareo fa tsy matoky ary zareo. Za moa efa fantatra lahy fa manam-pikasana morona garazy fikojakojana fiarako ty kanefa tsy tanteraka ny nofinofiko. Efa fantako letsy zany tsy ho tanteraka ny nofinanofiana satria tsy atoky alina mihitsy ireny orinasa ny hevitra zareo fa tsy afaka amerina amin'ny volana lahy.
tsy atoko madinika izany le tsy reny ka zao ihany lazaiko an'lahy aleoloko mitehitra amin'ny herin'ny tena ihany izay mavitra an'lahy dia mifandraisana fanapaha-kevitra angena sady mahomby. Dia inona zany ny tiany lahy ho ataoko e? Zao ihany lesy efa lazaiko an'lahy dia zao tsy maintsy miditra ao amin'ny fikambananjolahy misy anay alahy dia ho afaka tsy oely izany fahorian'ny lahy rehetrarehetra izany. Dia ahoana re zany za vely tia Roger dia hanao asan'jolahy manjary hanana ny olona alahelo ka ny alahelom-baoaka zany no velomako. Tena tsy mety zany ko. Tsy azo alefa lavitra be ohatr'izany ny saina albaina zay mahasoa ny tena ihany aloha jerena. Tsika nge tsy mangalatra fa tsy ny an'ny tanan-karena ihany zareo reny ihany no nambola itsika. Ny fidiny daholo ny tany satria zareo manambola be. Tsika tompo-tany indray miafiafy. Zay nge tia mampikatona ny garazina dadatoeny tsy mba zazy ny fidiny ny mpanambola ny tany dia lasa tsy anasy tsika izao. Tena mahay mandresy lahatra lesy lahy Roger ka rehefa nandinika sy namakafaka dia tapa-kevitra fa hiditra amin'ny fikambananareo amin'izay. Tsy mana-tsafidy nefa tsy maintsy miroso satria tonga amin'ny fitenenana hoe androso maty ray be emotra maty reny be dia tapa-kevitra. Hoatra mazo tena fanapaha-kevitra tsara ny raisiny lahy satria tady nefa tsy afaka andohan'le volany sambolona taty amiko ilahy raha vao tsy miditra amin'ny orinasana io. Dia tady dio fona le fa aza mihiteritra fa tsy nerin'ny tena fa tsisy anavitra lahy zany eo amin'ny fiainana. Zarany olona aza kely te lasa iran-davy eny izay leo androngo anasaka samy miaro ny rambony tapaka. Jereo nefa raha vao manambola eo lahy dia hitamorona dolo ny sipa dia laza sy tory fitiavana hoe tiako ianao ralante hoa hoe tsy misy atakaloko anao sy ny sisa patatay. Mahay ompitenenana mihitsy alahy zany ka. Aizako lesy velary dia mandoky irisy. Ka andohary aho hito any amin'ny lehibe anareo hiresaka momba amin'ny fanarahana araka azy tsika. Dia arabainy zany loha lara lanto fa tonga so eto amin'ny tobon'ny fikambananjolahy tsoina hoe demonimena. Tsy dia salamalama ny deba zany hoe ny sefo barabasy ka nahiditra hopitala aloha dia zany misolo toerana azy vonjy mainka. Raha mijanona maharitra any moa izy dia zany tsy maintsy isolo ny toerana. Izy koa moa somary efa razokonjokony efa dadazily izay ihany dia arabaina zany le sefo be Roger fa ny sondrom-boninahitra. Efa lasa sefo zany lako. Zay zany ve lesy dia arabany lahy hoe sefo Roger azy zay mba lehibe any jolako. Marina ihany nge reny tenin'ny lahy hoe mivelona amin'ny alahelom-bahoaka tsika kanefa moa tsy mahita asa lesy dia voatery manao an'izao asan-jolahy zao ka inona zany no tokony ataoko sefo Roger? Tsy tokony mba hampiofanina kely ihany ve aloha satria za nge mbola tsy ampitra kefa loatra marina voalaza lahy fa tsy maintsy omena formation kely ihany lahy amin'ny fomba fiadina dia efa hoe nanao miaramila azy ihany aza. Dia manomboka rofiana azy androany riva ihany ka satria araka ny fandaram-potoana dia raha-pitso ihany disy fanafiana ataotsika. Mission-tsika misy deba be mpanamboly izay ho tafitsika eny akady vato. Omeko anareo miandalana eny ihany moa zany ny toromarika sy ny plan rehetrarehetra. Voaray sefo fa dia miandry zay baikonao fa ianao moa zany ny sefo. Arabaina aloha zany tsika fa nizotra tsakany sy andavana ny fanafiana maly tonga dia 20 tapitrisana azo tsika. Ary hitako efa tena hoe nisy fivarana lehibe ny fomba fanafiana fa misy tsininy ihany na izany aza nefa ohatra ny hitako mbola mianana amin'ny fanapaha-kevitra ny sasany amin'isany. Tonga dia tifirina le olona fa tsy mianana ohatr'ireny. Efa saika hampandrem-pitandro ny filaminana le ranga fa raha lato ohatra mianana dia nitifiriko ka dia izy ny maty iny. Ka nirahonako tamin'ny baso nge izy fa tsy samy tifitra e. Tsy azo atao zany fa tonga dia mitifitra raha lanto aza be santimaka zany lahy. Tonga dia tifirina ihany izy fa manjary manimba ny mission-tsika. Marina zany sefo be Roger fa manaraka tsy atao tsony zay mbola tsy tena zatra tanteraka satria rehefa manao zavatra amin'ny voalohany moa dia somary mikavivi kely ihany fa rehefa manao amin'ny manaraka tonga dia zatra. Fa na dia zany aza ny manahirana ihany zany mamono olo izany ka raha azo atao ihany aloha dia raha olana fotsiny izy fa tsy tonga dia tifirina. Efa ny teny foana fa tsy mety zany. Tonga dia tifirina le olona fa tsy mianana be sy be fihetseham-po zany. Tady dio fa raha vao misalasala ianao dia tsy ho vitanao mihitsy ny mission.
ianao indray zany mety ho voatifitra ny farany dia efa miteny ahy zay amin'ny herinandro montsika dia nafika olona sagoavana eto Antananarivo ka mila vonona tsara amin'ny fanazarantena satria ohatran'ny tsara ambona be io toerana io mila mailomailo tsika araka izany. Tena marina zany chef Berger fa araka mitatotra nataon'ny mpitsilo dia hoe misy mpitandro filaminana mihitsy ange miambina ny toerana io ka zay koa ka araka ny tatitra ihany dia misy vola be tehirizinao eo amin'ny 20 lahy eo no miandry an'io toerana io ka noho izany mila mailomailo tsika amin'ity fanafiana manaraka ity ka mila manomana planina makipaky ange zany raha tia omby tsara marina zany voalazanylazany ranata ka zao ankehitriny zao andao tsika ivoly dia andinika amin'ny plan rehetrarehetra anafiana ny youtube io fa tsy azo atao ny manambanimbany ny mpifanandrana miteny. Telo taona teo zay ny zako teto amin'ny polisy pirenena. Hatramin'izao aloha dia mandeha antsankany sy andavany ny asa fa tia indray mitoraka tia ny tena hianjana be ka tia andeha anjolahatsoina hoe demony mena. Teo ihany ny andeha anjolahafa fa tia tena mahery satria tsy vitany hoe mandroba fotsiny fa mamono olona mihitsy. Fa zany eo ihany fa momba n'ity tokantranoko ity zao ny olana mba manambady ihany fa mijaly ara-panambadiana sady mpisotro toka ny mampirafy le vadiko. Tena tsy napoziko ohatr'izany mihitsy ny toetrany mba manam-pahaizana be ihany fa ambany toe-tsaina tena nanenina ankehitriny. Za koa moa ty dia lasa saina eto fa andeha mita an'ity azy ty aloha fa variana mandeha feritreritrreto fotsiny. Variana indray ny voalazan'ity gazety ity izany. Trano indraindray no voaroban'ny andehan'olona demony mena. Vola 900 tapitrisa ariary no voaroba ary lehilahy iray no voatifitra ka maty teny eo. Tray. Tena loza zany marina. Manao anjato mihitsy zany reto jiolahy reto. Tena tsy maintsy andraisana fepetra io fikambanan'jiolahy io fa tena fanetry be amin'ny firenena. Amory an'ireo polisy eo ambany fahefako dia andinika momba ny famongorana an'ity fikambanan'jiolahy demony mena ity. Manaja anao komisera Fanjalea? Manaja anao inspecteur Hery. Inona ny vaovao? Tsy misy vaovao fa ity vaovao momba ny andehan'jolahy demony mena ity zao no malaza. Tena manjaganja be ry zalahy efa lasa natanjaga be ry zalahy ka atahorana raha zao no itoko. Ka zany no antony atsoka anao inspecteur Hery mba handinika nitetika amongorana ny fikambanan'jiolahy io Araky ny hevitra aloha komisera dia tokony anakarama olona sika hitsikilo ny toerana misy an'ireo andehan'jolahy io. Marina izany voalazanao izany inspecteur satria ny atao amintsika koa ane mino fa misy olona mifandray amin'ireo jiolahy reo Ie. Manome andry zareo jiolahy amin'ny vaovao. Izay mahatonga antsika tsy mahomby amin'ny fisamborana an'ireo jiolahy reo. Raha vao misy zavatra atao dia rava daholo satria efa fantatry ireo jiolahy dia melo daholo ny planina. Tena izay voalazanao izay mihitsy marina komisera Fanjalea fa tsy maintsy horesika ny andraikitra. Dia misaotra anao ary inspecteur Hery amin'ny fiaraha-miasa. Dia misaotra aloha zalahy fa tena naomby le fanafiana nataontsika tamin'ny sabotsy ny vola be azotsika namatsika tsisy ny matina ray aza eny be maso fotsiny aloha nohatra naratra teo amin'ny tanany ka noho izany dia anao fetytsika androany mba hakalazana n'izany fandraisana lehibe zany amonomby resikosotsika ka afaka mihinana n'izay lanin'ny kibony moa ny fitenenany dia ho ataontsika aiza daholo zany ho lanitsika daholo ve zany sakafo be zany sy frose ka zay indrindra zay tsy lanitsika dia tehirizinao anaty vata fitehirizanao dia mba ataontsika tsako toka isakariva sao dia valindresaka eto fa andao hikarakara ny olanonana io ohatra marina saika adiniko fa hitsingirina raha-pitso ny fahadimy taona ny fikambanan'jiolahy demony mena ka inona moa zany fa dia nitady tokoka sendra vato na nakofa varika sendra rivotra na niry zaza ka tierata andao zalahy karakara fa lanona ty andao dia arabany ary zalahy fa natratra ny feton'ny fikamanana zava-dehibe tokoa natratrarana n'izao fotoana izao satria niseda zavatsarotra vao tonga amin'izao toerana izao tsika teo ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana
teo koa nefa ny tsy fahampian'ny fitaovam-piadiana sy ny fiara ary mitombo fonenana. Fa nanao ezaka be aloha sefy rabarabasy sefy roze nandritran'izay fotoana izay ka mendrika ho derainy e. Ny mpitandro ny filaminana aza ohatrany mianana fotsiny fa tsy misambotra antsika ko. Ka zay le traikevy manana sefy be maromaro tsika miaro antsika ao amin'ny polisy ao. Mena vola fotsiny dalà dia mandeha ho azy ny zavadretra. Fa ny olana dia zao ohatra ny efa andeha hisotro ronono sefy ho atsoatsy ka zay zao nohatra ny bilema amintsika satria eniko fa ohatrany hoe vehivavy ony misolony ihany zany ve sefy roze? Eno zay marina aloha ny olana fa satria matetika manahirana mifanaraka amin'ny vehivavy satria ny endry zareo rehefa asa dia asa. Ka zay mihitsy fa mahita hevitra eny foana tsika sefo. aleo aloha zany hoany fa tsika marina tsy maintsy mahita hevitra eny foana satria ny vola misy aina matanjaka. Ka andoaka laza n'ity fetitsika ity ary fira am'izay sakafo efa nona zalahy dia mahazo tomana daoly dia afaka mihinana zay tany ny kibonozo ny fitenenany marina zany. Zay ty sotro zava-pisotro fanalana etaeta sy zava-pisotro mahamamy dia misotro fa ataovy amin'ny atony ny farapitotsika mbola hiasa mafy. Zay fa dia mirary anareo azo tomana daoly tena mbola tsy nisy fetotrany ty hatramin'izay teto amin'ny tompo ka zay fa dia mahazo tomana daoly tsika akoatran'izay dia tsy adiniko io dadavelom-potaiza miaro antsika amin'ny loza mety hitrangy tonga manatrika eto izy ka aleo metsika tehaka amin'ny revitrevitra fa hatramin'izay nidirako tato ny fikambanany zolahy dia momeny izay aloha hitako mitombo andro manalina ny vola eo pelantanako raha so zany azo no andeha hanorina n'le orinasa fikojakojana fiarako ty dia efa mahasokatra satria efa ampy ny volako fa tsy anaky an'izany mihitsy nefa sefy be roze fa dia ho lasa fahavaliny ka dia ho ataony aza lamba avy eo. Tsy milama nefa aloha ny tsaiko satria miaina amin'ny alahelo-mbahoaka tsy vita amin'ny mandroba amin'ny fananan'olona fotsiny fa mbola mandatsaka ain'olona ihany ko. Ararotiko ranga zao fotoana izao mba andresena lahatra ny sefy be mba hiova fo amin'izay ary ho lasa olom-baovao dia zay fa nilazaiko tamin'lazay sefy be ny fanindriko tokony mba hiova olom-baovao amin'izay tsika satria ny taona koa efa vaovao anangana orinasa tsika dia mba afaka hiasa ireo tsy manana asa. Inona ty lazainy laranato iala avy mitapy samy vadika totoa efa hoe tsy mahavelona tsika izany satria tsika efa zatra mandray sosy be ary tadidio fa raha anangana orinasa lahy dia tsy maintsy andoha volam-panjakana. Zareo nefa tsy mba manome fanampiana na manome asa akory. Ny banky azankely ty tsy mety mampisambola ny lahy io ary zao tataovan'ireo polisinjato amin'ny TVA iny amin'ny banky any ka zay le voalaza amin'ny baiboly hoe aza amin'ny tsara mba tsy ho tsara iny tsika aza nge fananoty nangalatra namon'olona dia tonga amin'izay nge mba fotoany ibebahana satria araka ny voalaza ny soratra masina any dia hoe tsy ho avy amin'ny olo-marina ny tompo fa amin'ny mpanota izay mibebaka. Okaletsy zay fa ohatra mitady resy lahatra amin'izany toroteniny lahy zany aka ary elange zany tokony ho pastera mihitsy ny asan'ny lahy fa ninina aloha lazainy lahy zaly ty dia tsy hiova hevitra zany fa tsy maintsy hanao jola mandra-pafatoka ary tadidio fa zay mivadika amintsika ireo dia ahita loza ka naiza le anareo dia ho atao azalahy mba avononao fato mihitsy. Tena mailo lahy rahalanty fa tsy misangy sefy be sy ny tariny reto fa ataony reto azalanto raha vao hivadika io kanefa aloha na izany na tsy izany tsy maintsy andray fanapahan-kevitra iny atsoatsy araka ny tatitra natao ampitsikely dia androany no hanafika tranombarotra raha eto andrenivohitra ry zareo jiolahy ao amin'ny fikambanany jiolahy demony mena tsy maintsy andray fanapahan-kevitra amin'ny mpitandro filaminana amin'ny famongorana n'ity demony mena ity fa tena fanetry be amin'ny firenena mihitsy dia iantso any inspekteur ery aloha mba handinika amin'ny fisamborana ny salary io manajanao komisera fanjaleha. Salama inspekteur napiatso anao hoe inspekteur fa misy vaovao indray momba ny demony mena nanafika tranombarotra iray ho ny zalahandro any ka mila miomantsika mila polisy kinga sy maty anina raha te sambotra an'ireto jiolahy reto. Voray komisera fa zao ankehitriny izao ihany dia amory amin'ny zalahy. Zao zalahy mino fa samy afa-pota amin'ny feto malidolo tsika sady zany tokony andeha hanafika tsika anio aleo amin'ny trarapiso ny fanafiana satria
tsika reraka tamin'le fetomalika dia samy makaina daholo zany e. Tena hevitra tsara zany sady mba misy eritretana amin'izay tokony atao e. Na hoe mbola hijanona amin'ity fikambanan'Anjolahy ty na ahoana. Omany daholo ny fitaovana rehetra fa nafika banky tsika androany. Tsy misy atahorantsika fa efa matipaika daholo ny tetika rehetra. Mila vonona tsara fotsiny sy mba kingitsika eo am-panatanterahana ny raharaha. Ka ndao zalahy, tonga dia afanao vamy madely zao. Ndao. Zan'olo tirina balita. Aleo no iomana fa tsy maintsy miasa foana ny olombelona mba azahoana ny sakafo sazy isan'andro. Izay le moa le tenin'ny soratra masina hoe ny atsembohan'ny tavanao ny hinananao. Ny olombelona raha teo koa moa efa voaozina, tsy maintsy tsemboka voaminana. Eny fa na dia hoe jiolampandroba sy mpamono olona aza no asa atao. Efa hifarana tsy ho elo izao asa ratsy ataoko amin'ny mpiarabelona izao fa iova olom-baovao atsoatsy ary hanomitra n'izay ratsy vitako teto tany. Zaho koa moa dia lasa eritreritra be toery. Iny sevibe fa ho avy etoko. Fa iny ty mahalasa saina be amin'ny larana pa. Lao zanareo midororo fotsiny nefa ny fotoana mandeha be. Io be santimako ihany nge mahavoanareo e. Ny vola miditra ihany eritreretina fa aza mandefa saina be zany. Fantatreo ke ny eritreretin'ny lafa tadidio afa tsy misy anymean'ny lazany fotsiny fa tsy maintsy miasa ala voaminany. Sa mbola mieritreritra n'le sipa ihany la io ka? Marina aloha ny voalazanao sevibe fa mba misy zavatra mba mampiasa saina fotsiny. Ay, kaingaka ihany ary fa mandeha be ny fotoana e. Tadidio ny lafa ny tanjona dia hoe tsy maintsy mahomby amin'ity fanafiany ity dia azo vola be avy eo. Zay ihany fa aza be santimaka zany letsy a. Andoana angy amin'izay fa talemy sao dia ty ny fitaovam-piadiana fa adokavo amin'ity androany ity a. Ao a. Ty le trano fitehirizam-bola ho tafiatsika. Tsy maintsy atao izay halava amin'ireo miaramila mpiambin'ireo. I Fersy Balita manafika an'le goavambe. Irija mandavo an'le rola kelikely. Anjalisa fa mandeha fotoana e lasa. Inona hoe ty lazainareo? Maivana ireo zinareo. Tsy azo tonga eny manamaivana amin'ny fanarina amin'ny teny zany fa mba toy izy miambina io dia efa tsara ofany. Marina zany vola zandralamo zany zalahy. Elona isa tsara zany a. Araroto va mandeha kiny fotoana. Miandranareo eto zay. Mahay za mijokojoko tsara sao dia kobon'le rony a. Tena lavo zalany anankiroa fa anankiray goavambe sisa mbola miseho matanjaka be. Aleo ataoko ny fanaovana azy fa mandany fotoana. Zinona Allah! Zany kokatazo e! Zay afa resy ny jala ihany le goavambe. So ihany fa nisy andalaniko fa raha jany dia sahirana teo a. Azo. Aleo savaina atao posin'le mpiambin'le saika tieny. Ary aleo aloha tonga dia afatotra zalahy dia asina voro-damba amin'ny vavany. Zay mihitsy letsy a. Ela loatra zany fa aleo tonga dia tsindromoma amin'ity fanafody fampatoriany ity raha zany. Tsy tafafono ohatriny leo raha tsy afaka adiny roa mahery. Ny vola be amin'izay efa ompelatanantsika. Zay zalahy fa vavako ny varavarana. Andiakanjy andrisany fa mandeha fotoana e. Ohatray marina. Tena tsy misy lakile an'ity vata fitehirizam-bola ity nge. Inona anao atao sy frozia? Ka tsy maintsy atao izay fomba hamoahana n'ity vato ity fa raha janontsika tsy azo vola e. Laso, aleo tonga dia tifiriko amin'ity basy ity eto amin'ny vavany dia tsy maintsy mivola. Vai marina. Iny fa mivola koa fa tena mahay rangato sevo be ty. Sokafy amin'izay zalahy. Vola be marina. Ainy an'laisany. Samy mameno ny sakosy ny hafa fa mandeliky ny fotoana iahy alatsany. Ty le hoe tantely hafa-drakotra e. Aingany, alendo amin'izay tsoka fa nahazo vola be tsika. Nino afa efa ho avy zay ny polisy satria andrian'le pobasy ny telo iny jaloha dia tsy maintsy ho avy fa andiaka aingany laisany. Ary izany voalazanao zany sy fa sady mety nisy olona tamin'ny manodidina nge nandrian'le pobasy to dia nampandrem-pitandro filaminany. Arina mihitsy zany e. Andiaka aingana litery todo sy rindra fa tsy mety afa-po mihitsy ry zalava mbola mandroaka vola ihany aingany laisany e. Vai marina. Nizay ny vavo ny mpitandro filaminana fa zany maneny zany ny anjo marako. Tena ela loatra sika vangany e. Todo sy rindra ny ela loatra teo ampakana ny volako. Zay ny nataraiky antsika teo. Efa koa moa tsika efa andrasan'ny mpitandro ny filaminana fotsiny ka sara ny dralaza nge zany. Misy fotoana ararotona isam-bolana tsika zany. Inona tsy moa zany no azo atao fa aleo mandositra sady mitifitra miary tena. Marina lesy zany. Fa araky ny hevitra dia asiana bomba azo bakiona dia apoka rehefa tafavoaka tsika dia
dia variana mily zala polisy dia tsika andeha hitsoaka amin'izany. Tena tsara zany ralato a. Zay eny tsy afozako an'laty bainne. Tsy maintsy mampiasa adory efa tratozotra an'izao e. Tena nama. Ny tanjona dia tsy maintsy tafavoaka ny zavatra atao. Mazava Aleo tanterahana aingana ry bainina anjakanga antsika re. Polisy, efa voadidina mpitandro ny filaminana nareo ka amin'ny lavirefina. Mitolora vatana dia tsy atao ninino nareo. Manisa folo zay fa raha tapitra zay dia miala tsiny fa voatery tifitra. Isa, roa, telo. Kararaka ny voalazany tojotony dia misy varavarana atao ambadika ato afahantsika mitsoka moramora e. Zala polisy raha teko moa tsy dia betsaka fa zay mbola ho avy anatevin-darana ny tsy fantatra. Ohatray, tena hevitra tsara zany ralanto a. Ampandreneso amin'ny telefony ny benay vao hamadika ny fiara ato ambadika ato. Fa tsika roraha malitivitra amin'ny jala milohan'ny androsiratsika. Efa tapitra nisa fampitandremana. Tsy mbola nisan'ny tolo-batana ihany ka manome baiko aho tonga dia hitifitra. Manisa telo aho. Isa, roa, telo. Zay marina komisera, efa ela loatra ny fampitandremana ataontsika. Inona ianareo? Tatazo! Tena mitifitra zareo fa mitandrema daholo e. Zay fa mitsaratra mitifitra fa aleo koa mba hanjarantsika amin'izay e. Sanjoary ny valikavatra e. Korana apy koa, iny koa. Iny fa nisy anankiray voatifitra tamin'ny fiain'le polisy. Dia mifandrombaka mibatan'le polisy naratra zareo. Aleo tsika dia tonga dia hitsoaka amin'izay sy frozay. Andao ange. Araroto ny fotoana fa efa miandry ao anaty vamorodolo ry jalana matsika. Andao ange. Reny ny fiara fa miandry antsika. Andany e. Andrasolo fa ohatra misy polisy ray nahita ange-tsika miazakazaka ty e. Mitady tifitra izany fa aleo tonga dia torako amin'ity kibay ty. Elala! Iny fa mipitika amin'ny basy ty ny tanany. Tonga dia atao. Dotra zao fa manderaka amin'ny fotoana ino atatazo. Iny koa mitaka mafy be. Zay fa lava. Andao hitsoaka amin'izay tsika ro lava. Miandry ao anaty fiara zala. Aleo tonga dia piseroko amin'izay ty votongo kely menamena manapoaka ny vansy ty. Ay. Veloma amin'izay zala mivama fa maika irivaka sika. Angaka ialisany e. Ohatra marina. Tena napoaka an'ireo jola tamin'ny bomba amin'ny banky dia lasa zareo nitsoaka. Tena fetsy ratsy reto jola reto a. Atao samy balala mainandro ka raha tsy azo an'io dia ho azoko rapitso e. Dia inona moa zany fa dia atsona ny mpamonjy ahitrano sy ny mpamonjy vona hamonjy an'ireto namatsika izay naratra reto. Aravaina aloha zany drala fa tsy maty foamalaina. Tafavoaka somatsara tamin'le mission goavantsika. Eny dia misaotratsika rehetra zany e. Vita somatsara iny ny asa. Noho izany dia tokony hanao fety be ndray tsika. Sady zany chef bureau zay a. Marina zany ka. Tsy isy olana fa ny vola misy ny aina matanjaka. Dia amin'ny herinandro indray a. Isy asa ataontsika ka aza matahotra fa tsy maintsy tafavoaka somatsara foana e. Zany ange dia midika fa mbola tahin'Andriamanitra foana tsika na dia jola azy e. Zay e. Na Andriamanitra aza ange tsy manampy an'izay tsy manampy ny tenany e. Zay ny momba n'iny resaka iny fa aleo aloha hikarakara ny fetintsika amin'izay tsika fa mandeha amin'ny fotoana e. Marina zany voalazany chef bureau zay zany fa andao hikarakara zala. Andao are. Aleo aloha hamaky an'ity gazety mivoaka androany ity indray. Tena tsy misy afa-tsy ny vaovao any andian-jiolahy demony mena ny vaovao misongadina ato. Toa ohatra mitaza-potsiny ny andian-jiolahy demony mena ny polisy. Manao ezaka iandry zareo fa tsy mahomby ka manjaka tanteraka ireo jiolahy. Voka ny vola be amina tapitrisa maromaro no voaroba ary polisy iray ny maty voatifitra ary telo ny naratra mafy. Tena marina aloha voalazany gazety. Asa na mahavehivavy angamba dia tsy ampitraikefa loatra sa ahoana. Hiezaka farany fa raha tsy mahomby amin'ny famongorana n'io andian-jiolahy io dia ametra-pialana amin'ny maha-polisy aho. Zaho koa moa ty dia variana mieritreritrreto fa aleo aloha anao an'ity azy ty amin'izay. Araka ny efa nilazaiko taminareo zala dia hanafika tokantrano iray mpanefoefetsy akadin-dramanontsika. Dikan'izany dia manodolo ny fitaovana rehetra. Basy sy ny sisa. Efa naingitsika afaka fotoana vitsy dia efa miohana. Efa vonona chef be fa miandry zay baikinao fotsiny izay dia raikitra zao a. Tena tsara zany fa lehilahy vonona hiasaka. Veloma miaro ny vamma fa naingitsika zao e. Voara chef be. Aleva sofera. Ka zao
araka ny voalazany najoro pitsikilo dia amin'ilay tranobe miloko ry no tafitsika. Tsy mitsitsitsitsy fa zay manelingelina dia tonga dia ajedaka. Ny tanjona dia ny mission tsy maintsy vita ihany. Ahoana, mazava sa tsy mazava? Mazava se fa Zay mihitsy ka. kanefa kosa na izany na tsy izany tsy tokony hamono olona mitsy amin'ny antony raha mbola azo ota ihany raha tsy efa hoe sendrany tsy azo anoarana. Io le fanlazaiko anareo foana hoe aza be santimaka loatra aho fa tsy mahatafita nge zany. Rehefa asa dia asa tia. Ny vola be azo ihany eritreretina dia zay ihany. Ka tsika nefa mba nanam-bola be ihany dia mba tokony hanao fitserana ihany sefo-be a. Izay mahazo maimai-paona ozy ny fitenenana dia tokony hanome maimai-paona ihany koa. Zaza resahala zany fanadiovan-tsaina zany fa tsy ahodina ny saiko mihitsy alà na hitoko vino hitoko vanany. Tokony hanao mopera la fa tsy jolahy ary tadidiova raha tsy tato amin'ny andionjolahy dia monomena angeliny tsy tafita ohatr'izao lahy. Aza lefa lavitra ny saina arbaina. Aza manao tsinitsinina ny vina hitany lahy. Zay ny teniko amin'lahy. Voaray se fa aloha hijanona ny momba an'iny fa efa manakatry an'le trano tafehana any tsika ka tsy tokony hitabataba tsony. Eny marina tokoa aloha zany fa omany amin'izay ary ny fitaovam-piadiana fa nafika tsika. Zao zalahy ny sasany mananika ny tamboho dia mamono vavady dia avy eo zay mety savy hatrany zay. Moramora ihany aloha no nananika an'le tamboho satria nisy an'ireto fitaovana manokana reto zay zay dia tafiditra tato tanàna ary aloha jokotsokoana moramora ny mpiambina. Za kosa aloha tsy hamono olona izany tsao fa tonga dia hodaroko amin'ity kobaity iny aloha dia hofatorako ny tanany ahafahana misava ny lakile any am-posiny. Elony alahy ary anasokaroana amin'izay lakile. Zay fa azoko ny lakile amin'ny vavady amoahana ny sivy be sy ny tany. Voay amin'reto lakile reto amin'izay ohatrany fa tsy maintsy mivoy io eo ary andrama aloha andramana ny telony anankiray. Ohatray maro tsy mbola mivoy ihany koa ao amin'ity faharoa ty. Fa ny telony kosa tonga dia mivoy. Zay fa mivoy ihany marina ka andao amin'izay aretika ny dao. Oay tena nahitan'le bandy kely iny nidirantsika dia miantso fotsy izy. Ny dadany nampandrem-pitandro filaminana aingana. Tena tsy sako ny tifitra ny timy tena mba marina mafy. Hatray le asa io indray le mianana ohatrany diany lozanareo midororo fotsiny fa ahoana ny tsy tonga dia nitirina le bandy kely teo raha nata. Zao efa nampandreny polisy ny dadany ahoana zany tena miala tsisy efa tsy sako mitifitra an'le zahany kely tsy manatsiny iny rehefa zany le ty dia iny an'lahy dia iny tongotongotra zany tonfandrona tena tsy naposiko marina. tena mbola niantso zany le boakely sady nampanaino alalo tonga dia tifiriko le bandy kely rehefa zany ka iny an'lahy iny fa boakely tsara ho an'le ry zay fa miseo amin'ilay loatra ka tena tsy rariny koa zao ataony lazao ka inony tsy manatsiny angio bandy kely mifiry lahy io tena tsy vaniny ala ro zay zay rehefa mipotsaka ny sanainy tena mampalahelo ty akombony ny vavany lafa voasazy alahy ary gadra rehefa tonga any amin'ny toby tsy miraharaha zany afa zay mitranga any dia mitranga raha varatrynareo zako vato be azo andizany manginy lafa iny iny tonfandrona zany kosa ve dia mba rariny anona iny koa ny alahy valiny dia iny koa mifanampony tena tsy naposy iny iny le tena alahy zany tena vokoa iny koa mivaliny io zalahy sambolo fa bandy pamaty sambolo lesana iny angely tena tonga amin'ny tontolo mamy isarahany ty tsy atohatra an'reto maro be reto afa ty anankiray misosososy ty tonga dia ho brako amin'ny kopay iny ny alahy dia aloha hitsoka iny koa ny alahy tataso iny zalava nitsaka iny sambolo lesy fazavela fa tsy maintsy ala itsika babo iny na maty aza tsy manina fa mpamadika le ry ihany tsy nampahomba ho fanafetsika tonga dia tira zay tsisy anakio azo ny lahy zany ao zany kory tatazo araka ny voalazany azo tarobe teo dia ato amin'ity trano ity misy mifanafihana taon'ireo jiola temonimena ohatra marina to misy fampitifirana ao an-trano zany mitopotrano sy ny jiolavy no mifampitifitra eo aloha hitazana fotsiny amin'izay mitranga aloha hitsoka amin'izay fa tsy atohatra nyreto ahy ary ambanako mibasy ty mpamily ty dia tsy maintsy anaiky izay bakioko azy lery misaotra n'Andriamanitra aloha fa nanahiara ty amiko amin'le sofira nilaza izy fefa leo mididy jadon-drosy ka hitrotra amin'izay nambara inga sofira tamiko fa ny vetaveta inga rosy io ny fombadiny ka amaly faty izy
malakilaky ry zalahy fa tsy maintsy azotsika le zalahy mianan-kendriny araka ny voalaza mipitsikily dia nizotra anetsiny aminy lalana makany Tomasy na anina lenlery tsy maintsy tratratsika satria vamy mangam-pandeha ty etitsika ty ainganisany aleo azo reny fa mifanenjika amin'ny fiarakodia ry zareo le mitsoaka voalohany zany angamba ny tompotrano fa ny mpaminjika vatoriana ny jiolahy aleo arahana moramora vatoriana amin'izay velomy fiara inspecteur aleo anaraka an'ireny vatoriantsika mba afantarana marina tena marina zany komisera andao arahana mba afantarana ny tena zava-misy izao koa no fotoana tsara rarotina mba afantarana an'ireto jiolahy reto hoe iza marina ry zalahy reto loza marina tena fa reo aorianantsika reo sady nge mimpanenjika tsika koa moa tratra ny amboty azy teo mahazoko ry zalahy koa sady mbola manana fiarako ty aingam-pandeha ka mora amin'ny fotsiny nanenjika atsika hitanareo fa tsy maintsy tratratsika ireny itsomavo lesy ny vamy mafaora lafako amin'ity basy marovavy ty ry zalahy mianakeny zany samy an'lahy ary mitifitra nge zalahy zany fa aleo mba hamaly tifitra ihany koa tandreny fa nitifitra koa zalahy zany tonga dia nikodiaran'ny fiara ty tifirina laso oay loza tena voatifitra zalahy ny pneu marina eto dao no fitaovam-bedina dia ndao hitsoka amin'ny rialy itsika ro lahy angany ianao tandreny fa linitsokililery tena nivadika koa ny ansa lasa nanampy andrananto reny fa niditra ao anaty aloha zalahy angakaingana lesy fa sao dia tsy tratra otsony reny angakaingana lesana misy trano mbola tsy vita rehefa aleotsika hiafina ao anatiny eo reny teto mihitsy ry zalahy no mitsofoka mbola reny ny be tongony reny kilalanty any zao ny narana fa tsy maintsy tratra atsika reny hitan'ny lisany trandroy mino aho fa miafinao ry zalahy vamoramoro nareo dia tsy ataona ninininy manisa folo isa roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo tonga dia folo am'izay zalahy anjara tsika reny mitifitra reny manisa teo isa roa telo tena tsy napoziko raha lanto sy andry mahavitako zao ka azako bangenina ny maty ary efatra ny maratra efatra zany sisa miaraka amiko fa ny folo efa nitsokan-darana tena enjany ty nafana dia nafana tokoa le fandonina teo amin'ny rotota teo iny araka ny voalazan'ireo jiolahy tratrababy dia ry zareo samy jiolahy reo mifampitifitra ireo asana mety misy tsy fanarana teo amin'ny fizarana ny ara-bola mino fa io amin'ny baiko le roger lehibe ny jiolahy ary aleo tafihana amin'izay manao faribola antsika inspecteur avy atao akavia mibrigade solova avy atao kavanana za eto ampovoany miaraka amin'ny agent vitsivitsy andao ary ohatra marina zareo polisy reto manafika reto tary amin'ny komisera fanjalia tsy maka izy io fa zay vehivavy dia ho afaka ho azy io polisy mitolo-batany nareo dia tsy ataona nininina nofo zay hitolo-batany zany fa zany anareo ampifiaro zalahy le aso mitifika lesany tena voany komisera aza vela raha tsy rafa fika mananjolahy dia monimena velom tena vo marina inspecteur mandriam-piadanana ianao inspecteur fa tsy ataoko vermainy zao raha latsaka zao tena mahery reto andian-jiolahy reto lavy daholo miaramilako zarery sisa velona anohatra trano farany inona nareo iny fa navoray aleo hitifitra ihany lo tena losa fa lamy mibala marina tsy maintsy ho azo baby ihany kanefa hiady hatrano farany iny misy anankiray mirosoroso be iny aleo tonga dia torahako amin'ity basy ty lohany inona ny iray ty indray tonga dia tsy maintsy ome kontak inona afa tory am'izao izy tory am'izao io komisera vehivavy io ry zalahy vehivavy ray rangaha dia saizika tsy lavinareo ko so ihany fa nivelesiko tamiko bainy lohany fa ratsany dia lavony teo dolo tsika ka zao efa mandroso alina ny andro ka raha pitsy maraina dia ataotsika takalinainy ty komisera vavy ty ary mino aho fefa lasa nitsoka ry rahalanto sy andrika
ato amin'ity trano ty ihany tsika anao tory dia mifandimbidimbry miambony tsika zay zalany toromarika zazany mahafesatra be ny lohako zay vao tadidiko fa tratra babon'ireo jiolahy elanelaka amin'ny polisy isambotra indray dia voasambotra ny jiolahy ahoana ary ny fomba ahafahako itsoaka eto ampelantanan'ireto jiolahy reto apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra fa izy mandamina ny zavatra rehetra efa ny folo raha matoako misera fanja zany ohatrona hoe CFB Rose lehibe ny fikambanan'Andriolahy demonimena dia efa aly mahafantatra anao ny tenako eny mialatsiny raha fomba ohatr'izao ny fankalalantsika dia hatramin'izao aloha dia mbola tsy nisy mpitana amin'ny filaminana naharavan'izany hoe demonimena izany mihitsy dre ve ka tsara tare mahafatofato ohatr'izao ty komisera fanja ndre ao aloha mba safoko kely nitarehanao malamalamo zany ao moe mba hitany fa aza mikasikasika tanana miosin-draha iny sy ho ela dia tsy maintsy ho voasambotra amin'ny polisy ianao ry jiolahy tsy mataotody ty mivelona amin'ny alahelon'olona fotsiny fanetry be amin'ny firenena akombolo ny vavateny iny anty le tsy vaniny ty zany misy ka anenenanao zao atsoatsy ny tokony hoeritreretinao zao dia ny koranantsika rehefa avy eo sady efa elaka izay tsy nirahako tamin'ny vehivavy zay fa dia ahafana tokoa ny lanonana kia zany aneka tsisy nofy ane zany tsy ny jiolahy ohatra anao zao mihitsy niaraka amiko ka ho hitantsika eo ihany zany eny fa mbola reraka be moa zany no reny zava-mitranga reny ka iala sasatra kely aloha fa rehefa avy eo zany zay zalahy ataovy tsara ambony komisera fa atoro kely aloha afaka adindray eo dia mba foazy kely fa ilanonana zay ary andao amin'izay tsika ro lahy navitra n'le komisera azony zalababo iezaka aloha tsika tsisy ny raha latsaka ndasao jokotsoko moramora ty mpiambony eto velany dia ho velezina n'ity kapaity elelahy ary aloha nitotoatrano amin'izay amonjy n'le polisy vavy iny tonga dia hotorako amin'ity kopaity ny lohan'ity mpiambana anakaraty zeko ny alatadazo ohatray marina tena nisy nitoraka tamiko bay ny lohan'le mpiambana namana sa fahavalo mivadika na iza dia Andriamanitra no isorana ary izy reto roalahy manao saritava mainty reto ataonareo iny ny antsely ataninareo iny mandeha ny fotoana fenepandosiransika amin'ny fanazavy so dia mifotampoka mantsy ireo jolahy ka ho lasa babon'ireo jolahy eto indraytsika misotronareo aloha nanavitra fa iza marina aloha nareo manao saritava ohatran'izao to tsy hanaraka anareo fa sao dia namandreo jolahy nareo ka efa manomboka amin'ny fo ireo jolahy fa andao hitsoka aingana komisera rabaro sy ny fanjaliahy ohatray marina fa ahoana nafantaranao ny anarako andao hitsoka aingana aloha fenepandosiranao alazaiko anao marina andao ary tamin'ilay kotabaka eo marina aloha hitsangana roka ohatra tena lasa nitsoko komisera mino afa le rahalantro sy an'ilay zao nanavitra azy tato mofazadolo zalafa lasa nandositra amin'ny babo mandolo ny fitaovam-piadina mijery fanao aposta sisa mbola tsy rasa lavitra reny fa niakainga antsika mila mitady toerana tsara tsika ohatra mivady be na avody azo dia eo no andrasana amin'izay dia vao mipotra ry zareo tonga dia tifirina avy hatrany tena izay marina efa manana traikefa aloha zany ka ianao koa moa dia mandoky eriko zany ny anarina tany amin'ny fohy be fiofanan'ny polisiko ayaka iana zalafa tsy maintsy ho azo tsika reny na ravadolo ny tetikatiko no le zalahy iny namana nefa dia mamadika leri raha tsy nisy any efa leri tsy tafita ohatr'izao tonga dia tifiro faty raha vao hitanareo azay ny baiko meko etsy amin'ny ridongo tamin'iletsika mialy ry zareo
tonga di homany ny basy. Samy mandray ny toerana tokony misy azy. Za eo ampovoany nareo rolany amin'ny sisiny avisy havanana. Sady mbola manana fotoana manana tsara angetsika. Raha zao notoniana aloha dia tsy naman'ireo jolahy izy rola reto hoe mety polisy miafina tonga hanavitra angamba. Na izany naty izany izy aloha dia ahavitra teo ampelantanan'ireo jolahy fotsiny fantatra tsy ho ela ihany momba an'ireto rola reto. Miomana amin'izay fefakatra indrery zareo zany manisa telo ativitivitra ity. Isa roa telo. Tandremo tena mamelo tampoka ry zala zany miafina ao ambadika io dongo-tany io zareo. Tilo amin'izay ity manisa telo isa roa telo le maso. Vai marina tena voativitra ny tsy mahatao-todiny namako izy. Voativitra teo amin'ny fony izy. Ataoko tsy ho vita mora koso fa mahafaty ahy. Mampalahelo tokoa kanefa tsy afaka makaiza fa zao no anjarako. Tsy maintsy miady fa mifahavalo efa manakaiky raha tsy izany dia maty eto koa tsika. Marina voalazanao mahafaty ahy. Ino ny anareo Ino koa ny anareo? Tena voativitro Roger marina. Tena ila mitoratorana ary teka na vomasinaratra. Tena lavo le Roger lehibe ny jolahy dia momena. Ireo jolahy sisa velona lasa nitsokan-daharany. Dia maty tokoa Roger namako izay nanavitra tamin'ny fahantrana kanefa dia voatery mifampitifitra tamiko ny tsy fitifikevitra nefa moa izay atsona hoe androngo anasaka samy miaro ny rambony sy ho tapaka. Raha ho faty matisa ravana ary raha maty ravana matisa ny olo ambala. Mariam-piadalana izy fa tsy adiniko mandrakizay zao. Azo mena tsiny fa fiarovan-tena aratrariny velomahalesy Roger. Arina malaseritreritra be anao eo. Raha marina nefa dia tokony ho faly ianao satria mbola velonaina soma tsara. Tonga kosa angamba fotoana nalanao ny saritavanao amin'izay. Azafady indrindra. Nga amin'izay tokony fotoana hahafantarana ny tena marina ka aleo esoriko ty saritavo ty. Ohatra marina. Masoko fe mandrorosa zany manofo sa olona mitovy. Efa misy fotoana nahitako anao. Zay vao tadidiko. Fa tsy ianao ve le antsoina hoe Ralanto? Le mekanisien teny Tsimbazaza raha tsy diso Za indrindra ty komisera Rabary sy ny fanjaliana. Saingy tsy Ralanto tamin'ireny fotoana ireny fa i Ralanto jolahy eto anilanao dia azafady fa tsy manapaka ny teninao fa ahoana tokoa aloha nahatonga anao nanao an'izao asan-jiolahy zao. Ahoana raha manao an'le asanao iny ihany? Ho lava ny tantarako raha ho tantaraka eo notolo fa toy n'izao izy raha fitinana fofoy. Mampalahelo izany tantaranao izany sady mahavariana. Ary inona ny antony nampifanolana anareo rola tao amin'ny fikambanan-jolahy io? Tamin'ny fanafiana farany teo nitereny Roger nitifitra tovolahy kely kanefa nandamy baiko iny. Nisafoaka ny adezerana izy ka antifiro ny tovolahy kely ka maty. Tezitra mafy ary nahita izany dia paikitra ny adinay rola ka naranotiko ny toe-javatra na andosirana ny andian-jolahy dia momena. Tena mahatoritory fo izany tantaranao izany. Tena mampalahelo ilay tovolahy kely kanefa moa atao ahoana fa izay ny zavanitranga. Dia zao hitanao jolahy zao sisa. Raha tokony izy dia tokony ho tsaraina amin'ny raha tsy vitako ka apetraka aminao mampitandro filaminana anao ny fanapahan-kevitra. Ahoana no hoe izao sisy? Tovolahy mirijarija be sady be herim-po no mahery fohatra anao izao. Zava-dehibe dia hoe nanao jolahy ianao kanefa niova fo. Rehefa natsapa ny adosoana vita ny olombelona dia izay zava-dehibe indrindra eto ambonin'ny tany. Tsy anjarako ny tsaranao ianao izany tokony isaorana fa tsisy anao dia tsy ho rava velively ny fikambanan-jolahy be momena iny. Tsika sainao sisa velona ka aleo hijanona ho tsy ambaratelo izao zavatra mitrango izao. Fa raha tsy mahadiso ahoana moa izany nahatonga anao lasa polisy? Rehefa navita amin'ny fianarako momba ny lalàna teny amin'ny ambaratonga ambony dia nitady asa fa tsy nahita mihitsy. Dia naleoko nanao polisy. Tamin'ny voalohany tsy dia azoazo ihany ilay asa.
rehefa elany ela dia zatra ihany ka lasa tiako indray azy. Mazava ho azy nge zany satria nidadanao tokoa moa polisy raha teo ka ianao zany nandimby azy. Mbola tadidinao ihany reny zavatra notantaraiko taminao taloha reny mbola tadidiko reny ka ny eritreritranao foana nge hatramin'izay ary nisy fotoana aza nitady anao fa tsy nahita. Rehefa ariva moa ny andro dia mahatsiaro an'ireny fiarahana taminao reny ka ny fahatsiarovana an'izany dia toy ny lefim-pona nylobaka ny fokokely fianondratra ary fanja. Za koa aza mba nisy fotoana nitady anao fa tsy nahita anao dia tsy nieritreritra firy-tsony ahy ho ia hoe mety efa lasa nanambady angamby ianao. Za koa moa lasa niofanao polisy tao aorianan'izay. Fa aleo zany loha hijanona any fa mba ahoana zany zao no tokony ataontsika. Ny andro ty efa alina, tsika roa rery ny ety anaty ala ty. So ihany aza fa dia volana ny andro ka nanome tara-bolamena ny tarany. Mangina tanteraka ny voary manontolo. Ary efa lasa poeta nge ianao zany e. Aiza indray fa ianao koa azy dia mampome ioka ny zava-misy eo amin'ny fiainana ny mahatonga ny olona ho lasa poety sy fidiny araka ny hevitra. Mangina tokoa fa ny feon'angelikary sy ny feon'ala sisa amin'ireny ka ararotiko ny fotoana ka ho tsiniky ve nilaza aminao fa mbola mitepy fitiavana aminao foana ny foko ka ohatra ny manofy amin'izao tsika mifankahita izao. Misy ery hafahafa tsy hay toaina no manosika mianao fa azo mena tsiny ary fanjava avy aloha hanoroka anao etsoroako kely ianao ry fanjalia tiako ianao ary tsy foka tsy apakaliko an'izany izy tiako aharitra ho tory izao fankatiavantsika izao. Inona ary ty manjoa fa toa sy mana-tsafidy afa ohatra ny kofehy manara-panjaitra fotsiny. Zany ve ny atao hoe tena fitiavana, tena tsy maha-komisera ty. Ela ny ela ka nisy jola nanoroka komisera. Tsy jola velively raha lanto fa lehilahy mahery fo izy ka mendrika ho modely. Fa ahoana ka ianao lasa eritreritra be ty dia nitsiky kely tampoko izany? Za koa tianao raha lanto zany ve? Zao fa samy lasa n'izany aminao. Misaotra ary fanja mahatsiaro sambatra mandeha an'izany teninao zany. Fa hono mbola ho ela vao araina ny androko maninona moa raha andoantsika tory ao anatin'ny ritrandry. Mbola be ny asa tsy maintsy atao raha pitsy mantsoko. Anao taritra amin'ny lehibe ary tsy maintsy anjo mpanao gazety ary ilaza amin'izy ireo fa izay vao rava ny andehanjolahy demonmena. Izay tokoa ny tokony ataonao amin'ny mahakomisera anao. Dia lazao mpanao gazety fa ianao komisera Fanjaliana na rava ny fikambananjolahy io. Aiza kosa fa dia ianao koa aza dia mampome. Tsy maintsy lazaina koa fa ianao no angadina nanana sy vinahitana an'izao raharaha zao. Fa tsy tokony hampahafantarana mpanao gazety fa tao anatin'ny fikambananjolahy io fa sao tazomin'ny zalam-panao fampitorana io ka anahirana indray. Fa zany aronao afaka milaza hoe raha tsy nisy ianao dia tsy rava ny andehanjolahy demonmena. Tsy tiako ny andany fotoana amin'izany fanja fa za rehefa afaka eto dia hikarakara ny taratasy anokafana ny garazy izay fa nofinofika hatrin'ny ela dia anao asa soa anampy ny zazaka moty sy ny sahirana ary ny kilemaina. Ary maninona raha manao polisy sady ianao matanjaka sady mahery fo ho fanina kely fotsiny ianao dia lasa polisy kalaza kely. Tsy nivaly teny komisera Fanjaliana aloka nanatanteraka ny nofinofika hatramin'izay mba afaka hanome asa an'ireo tsy manalasa marobe hanonitra ny tsy nety nataoko tamin'ny mpiarabelona amiko. Matetika koa nge ny polisy sasatsasany maka ny fananan'olona mitsirariny ka hananan'ny olona alahelo Azafady kosa aloha fa tsy ny polisy rehetra koa ro manao an'izany daholo ohatra zao na zaza dia miady amin'izany kolokolo izany. Miala tsiny ary aleo hijanona eo zany fa sao dia ampifanolana antsika eo. Daro atory amin'izay sao maraina ety ihany ny andro fa ararotiny ty alina manantantara eo amin'ny fiainantsika tiako. Ary sao dia le hiara-tory amiko mihitsy ary ny mahafaly ianao. Ka efa ela be kosa nge ny naniry an'izao fotoana izao ka tsy manofinofy tsony dia izay zany mamarana n'ity fiarahantsika ity monsieur Ralandy fa dia misaotra anao betsaka tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny polisy.
Zava-dehibe tokoa vitanao tamin'ny fanampinanay polisy tamin'ny famongorana n'iny andianjolahy demonmena iny. Tsy misy tokony isorana fa ady tokony atoky ihany reny e. Fa ny tiako lazaina aminao dia hoe tsy alovy hotoizana ny fankatiavantsika e. Ny fanondriko dia mba efaran'ny fanambadiana izao fankatiavantsika izao. Vonona ny akafady any maro fanja. Ay moa adiniko tokoa ny laza taminao fa zany efa manambady ara-dalàna e. Tena miala tsindritra rahalanto fa tsy nilaza marina taminao Marina ve zany komisera? Tena tsy napoziko marina. Zany efa nieritreritry fa mbola tsy manambady ianao ko. Eny e, ka atao ahoana moa fa diso fanantenana indray aloha zany ko. Zay raha fa mandrapiana ianao e. Zao e, tadidiro fanja fa tiako foana ianao Zay ary fa veloma ianao. Rehefa misy marina ve ny vola dia tsy misy olana mihitsy ny manao zavatra satria raha ivolana teo dia vita ny fanokafako ny garazy. Efa niverina daholo ny client taloha raha vao nandrefa nisokatra ny garazy. Vao nanomboka moa dia betsaka ny asa. Zao tonga dia manamboatra moteurana 4x4. Taloha bataina amin'ny tanana ny moteur fa amin'izao dia efa misy fitaovana fibatana azy. Fa na izany aza aloha mbola tsy afaka atao tsaika ny alina ny arahako natory tamin'ny fanjaliah iny. Kanefa toa zary nofinofy ihany satria ve izy efa manambady. Tadidiko le zanamihana ny vatany izay roa ny fanoroka. Totra ny eniko ny feo amin'ny karantsana sady malefaka. Eny e, tiako foana izy na efa manambady aza fa mbola hitady aza rehefa malalaka. Zako ty to lasa saina fa aloha hiasa fa tsy araka ry zalanga zany asa zany e. Ary izy zany client mampaneny klaxon zany ka. Aleo aloha jerena. Ohatray marina tena Manahoana monsieur Ralanto? Salama tsara ve? Inao vaovao? Salama tsara ka. Ianao zao no mitondra vaovaoko. Ianao nge komisera malazy, komisera fanjalia. Miresaka na daholo ny gazety, na radio, na fahita lavitra fa ianao narava ny fikambananjolahy demonmena. Ianao koa dia mampiomehy foana. Raha tsy nisy anao dia tsy ho rava mihitsy ireny. Fa zaho hoe anamboatra n'ity fiarakodia-tsika ty fa misy fahasimbana ao amin'ny kodiaranao. Avion no misy mipoapoaka rehefa mandeha lalan-dratsy. Oka aloha, tsy manapaka ny teninao fa ahoana aloha le fiarakodia-tsika. Ka rehefa nandinika sy namakafaka dia tapa-kevitra fa hiara-dia aminao. Ianao ihany no afaka hanome fiadanana sy fahasambarana ho ahy. Efa nisaraka tamin'ny vadiko ary efa vita ny divorce. Marina ve zany ry fanja? Tena tsy napoziko ny fanapahan-kevitra fa ohatra manofy ako. Tena marina zany e. Tena faly loatra fa etsy aloha kely ianao hoe Misaotra Arlanto Zaho koa tia anao hatramin'izay. Fa eny zao fanja amin'ny herinandro eny dia karakara ny taratasy momba ny fanambadintsika. Ataoko fa tsisy olana intsony raha hoe anorina tokantrano sambatra itsika izay anjakan'ny fitiavana ary ny fandeferana. Fa raha tsy mahadiso inona moa zany ny atao nampisaraka anareo mivady? So dia hoe le fiarahantsika natory tamin'ny ray alina iny. Tsy tiako mantsy ny hoe ananan'olo lalahelo no so firy ny zalahy amin'ny basy eny na hotsindroa ny zalahy amin'ny antsy eny ndraiky io. Tsy zany fa efatry ny ela be izay mivady no tsy mifankatia satria ny antony moa dia lazainy fa ambany razana ho ny aka sy mendrika ho vadiny. Zany ve? Efa ela izy nangataka fisaraha-panambadiana ara-panjakana. Zany tsy nanaiky. Nandefitra foana miala nenina. Ray andro dia tratrako teo ampandriana ny ara-natory tamin'ny vehivavy izy. Zany? Raikitra ny famalina taminay roa. Laza izy fa sy tia vady polisy ho fampiseho mahitahita hono ka aleo ataony divorce.
tsy mba nahita fahasambarana sy fifaliana tao anatin'ny tokantranoko. Fa oriana sy kidrakidra lava izao. Ay ve zany ny ainanao e? Mahapalahelo tokoa zany kanefa atao ahoana moa fa izay moa zany ny zava-misy. Andriamanitra no mandamina ny fiainan'ny zanak'olombelona eto an-tany fanjaka. Nataony nandalo n'izany sedram-piainana izany tsika mba hiaonantsika ohatran'izao a. Fa aza kivy ianao fa za eto afaka hanome fahasambarana sy fifaliana anao na dia hoe tsy manan-karena firy azy e. Sotranao amin'izany teny fampaherezanao izany Rahalanto a. Araka ny hevitro dia tsy ny fananan-karena be any mahasambatra fa ny fahaizanao faly amin'izay kely anananao e. Dia makasitraka an'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra mitranga. Mahatsiaro fifaliana sy fahasambarana rehefa eo anilanao. Ka maranako ny teniko angamba dia hoe eto anilanao mahasambatra. Falifaly lalandava rehefa eto anilanao. Za zany tena faly satria diso fanantenana tanteraka raha vao nandray taminao hoe efa nanambady ianao. Kanefa moa dia tafahoana indray hiaraka mandrakizay tsika. Ianao a dia mampimeha foana. Fanjalia aho. Oh? Tiako ny ianao e. Eto soroako indray malalako. Zako tsy ianao Rahalanto a. No enonao teo ary tamin'ity alina ity, ilay tantara indray miseho. Nampitondraina ny lohateny hoe eo anilanao mahasambatra. Tantara nosoratan'ny Randrianarivelo Marcelin. Eo anilanao mahasambatra. Nampiaina ny tantara, Sinez, Faly, Niravo ary Rakoto. Nandray feo Tovo Razanamamonjy. Nana Totosa Bruno Rakoto Malala.